Rakotosimbola Jean-Éric no voatindry ho coach na ho mpandrindra anireo birao ny CVFM na ny gideona fandresina ny fantana eto Madagasikara ao amin'ny régional Tsirabe. Ny alady fa 4 ny volana Jona taona 2020 no nalorana azy tao amin'ny hôtel Le Rêve izay natrehan'ireo birao national tary ny filohan'ny mpanorona ny atoko CVFM Pasteur Mayol André Christian Donné Mivady sy ny filoha national Rakotovao Andriaparana. Misy district sy 7 mo ao amin'ny régional na Tsirabe ka nisy olotena ny atoko CVFM avokoa tonga tao. Nanararotra ny tafa tamin'ny filoha mpanorona ny atoko CVFM Pasteur Mayol mo ireto mpikambana ny CVFM ao amin'ny régional na Tsirabe ireto ka tao anatin'izany nanazavany Pasteur Mayol ny toetra ra-pirenena ary namaliny ireo fanontaniana izay manitikitika anireto mpikambana ao amin'ny atoko CVFM ireto. Mbola tsy mivoaka ny tato-pifidianana ianao nefa candidat ho filoham-pirenena manahoana ny fahavononanareo anatin'izay hatrehana fifidianana filoham-pirenena zay? Rehefa nanao fanambarana nanao fanambarana nge dia efa talohan'ny fanaovana fanambarana dia efa vonona fa ny fanambarana zany fanamarinana fotsiny hoe tena anao tokoa zany fa mivoaka ilay fanambarana tsy maintsy mivonona amin'ny zavatra rehetrarehetra fa tsy maintsy miteraka fotsiny amin'izao. Nisy ilay savorivory mahakasika ny lalam-pifidianana teo aloha ary niteraka korontana kely teto amin'ny firenena mihitsy aza moa manana antoka ve ny président Mayol hiatrika ny fifidianana hoe misy fifidianana madio sy mangarahara ary nivoaka fifidianana hoe kely rehetra. Zay ny rariny badio angarahara mba hoe kely rehetra nivoaka fifidianana fa tsy zakan'ny firenena intsony kely mbola fotoana ambony fa dia tokony andraikitra izay mbola hanao fifidianana tsy madio tsy mangarahara io dia raha fa tsy madio tsy mangarahara dia tsy kely rehetrarehetra dia mbola korotana ihany dia tokony andraikitra izay tona fanjakana mbola mieritseritra ny anao zavatra tsy madio sady tsy mangarahara na ny ao anatiny na ny ivelany zany. Vahaolana amin'ny Pasteur Mayol ve ny fampandrosoana ny datim-pifidianana sa hoe tsy mety zay amin'ny Pasteur Mayol? Zay aloha ny araky ny lalàna ihany no ampiasainao io miankina amin'ny rehetrarehetra fa na roso na hiandry ny lalàna misy na autorovina efa miomana foana zay fa zay tsy dia miankina amin'ilay datim-pifidianana ny mety hoe tsy havononanay na hoe mety haresy na andresena iraka ny airaka ampanamponavin'Andriamanitra dia efa miomana ilay fifidianana fotsiny. Ho an'ny atoko CVFM Tsirabe dia tsotra ny tanjona ny hampandany any candidat Pasteur Mayol amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay atao eto Madagasikara. Ny foto-kevitra hijoron'ny Pasteur Mayol dia mazava. Ny 70 isan-jato ny arena eto Madagasikara dia mijanona ho amin'ny vahoaka fa ny ampahafolo ny arena eto Madagasikara no mijanona ho fanodinana ny raharaham-panjakana. Maharesy lahatra anay ary maharesy lahatra olona be dia be izay foto-kevitra hijoron'ny Pasteur Mayol zay 10% anodinana an'ilay raharaham-pirenena ny 90% mijanona ho amin'ny vahoaka izay no maharesy lahatra anay. Ny CVFM dia efa tena fantatra dia vakina karatra na izany izahay tsy mionona amin'ny fahafantaran'ny olona ny CVFM fa mandra-pahatonga ny fandresena eo amin'ny Pasteur Mayol sy ny ekipany dia tsy hitsahatra mihitsy izahay ampahafantatra ny programme an'asan'ny Pasteur Mayol sy ny mombamomba ny atoko ary ny projet de société an'izany CVFM zany.